karasiny zany tetikasa zany fa karaha ndray dia manoenjy zavatra eritreretra voalohany iny tombosoa azitsika mifaritra anosy nampisimitsika teo besaka orinasa manomboka misakana manomboka mahita zavatra ho atao eto mifaritra anosy asika ty dia araka resaka teo moa izy tokony izany terre région d'opportunité any le faritra anosy fotoana zao amadirany opportunité ho vokatra manaro kokoa mifaritra amle orinasa madinidinika salasalany any maromaro zay mamokatra zay zavatra hitany teto mifaritra zany zay zavatra rehetrarehetra zay a manoeny manampy ny entreprise misangana manoeny zay tetikasa rehetrarehetra mifanampiana sady ihany koa mikaroka ihany koa zany fomba hafa vaovao ndray koa dia avana financement hafa ndray koa mifana mampitoeny manoeny zay ataontsika hoe zay rehetrarehetra misy ary sy voatery hoe subvention foana moa na financement foana fa hoe sika eto mifaritra dia miezaka hitady fomba hasarana le tetikasa mety izy ataontsika araiky tesika teo resaka fambolena resaka agroalimentaire resaka tourisme asa tanana zay misy bedibe nazo mifanampiana azy teto tosika hoe anina voalohany ihany zany zavatra igny fa hitaritana fotsiny tosika hoe orinasa misy koray amonjany karaha voalohany dia tantanany karaha mifana fampirobona ny orinasa na amin'ny lafiny ara teknique na amin'ny lafiny ara social na amin'ny lafiny économique. Ny tetikasa projet d'appui au développement de l'entrepreneuriat c'est ny totosainy karaha any vatsiny Union européenne vola tamin'ny alalan'ny Procom dia nanomboka tamin'ny volana novembre 2018 ary tonga amin'ny farantsika zao aty amin'ny volana mars 2019 tao anatin'izay tetikasa zay dia nisy ny fampiofanana n'ireo mpandraraty tamin'ny faritra anosy rehefa nandeha fampiofanana dia nitrano zavatra nantenaina no azo satria olona roa mivalopolo amin'ny zato no nanay anjara tamin'izany fampiofanana izany vehivavy 5 no kinendry nandray anjara tamin'ny fampiofanana tonga 410 amin'ny zato no vehivavy nanay anjara tao anatin'izay fampiofanana izay 50 no orinasa nefiritina hotoanana tonga 70 ireo orinasa madinika nandray anjara tamin'ny fampiofanana manampy ny fampiofanana dia misy koa ny tetikasa fanaovana toana ho an'ireo mpandraraha tao anatin'izany ny fanaovana base de données fanangonana base de données fanangonana vaovao mba hahafahan'ny mpandraraha manapa-kevitra raha te hiroso amin'ny fandrarahany izy ka misy ny vaovao marokoditra rehetrarehetra mikasika ny ara-toekarena eto amin'ny faritra anosy. Manaraka an'izany toana ho an'ireo mpandraraha ihany dia nanangana site web izakay teto anivon'ny karaha dia site web natokana ho an'ireo mpanao asa tanana eto amin'ny faritra anosy ary farany satria rehefa hamokatra ireo mpandraraha ireo dia tsy maintsy hivarotra dia nitady valam-barotra ho an'ireo mpandraraha eto amin'ny faritra anosy dia nandeha nakany Maurice ny délégation nandeha mijery hoe inona no mety lalam-barotra any Maurice zany inona no misy mpandray ve misy mpanjifa avy any Maurice tany dia nakany Maurice ny mpandraraha nandeha mijery lalam-barotra zay dia nahazo vokatra tokoa satria nahavita mivarotra tao anatin'ny tsena indrony varotra mihitsy zao tsara vokatra zay ny fehin'ny tetikasa nataona dia ankasitrahana ireo mpiara-mamonalika miaraka amin'ny karaha isan'izany notika QMM pacte de GSA ary ireo service territorial déconcentré rehetrarehetra satria ireo no nanome atotam-baovao marokoditra ahafahana manangana base de données ary ireo orinasa izay nanome vaovao ireo orinasa star ireo orinasa pétrolier rehetrarehetra satria mizara ny base de données azonay tsy hoe tonga dia secteur confondu tonga dia fantona koa zany ny rehetrarehetra fa tsy hoe ny limité zay akasitrahana mampirisika ny olona eto amin'ny faritra anosy eto hatranatrana ny resaka fandrarahany satria ihany ny lampilian'ny fampandrosoana ny firenena.
Le certificat moa zany manampibetsaka le fiofanana tamin'ilay izy amin'ny resaka fampandrosoana ny orinasa ary nahitana hevitra maro zany le izy ahafahana mampitombo ahafahana manitatra ny efa misy mampelam-tanana indrindra fa ilay orinasa. Betsaka zany fiofanana natao fa raha miokana manokana amin'ilay maro moa zany teo amin'ny herinandro teo dia efa mambolana maro zany efa nanao fiofanana izy ahay. Misy ny resaka hoe fiofanana amin'ny resaka arabarotra, misy ny resaka fitantanam-bola, misy ny resaka ahoana ny fomba fitantanana ny mpiasa izay miasa amin'ny orinasa anankiray dia betsaka zany ireo zavatra izay ray voaray tao anatin'izay fiofanana izay. Manokana izay fandraharaha dia amin'ny resaka amin'ny sehatra asa zany hoe misy fiaraha-miasa be zany eo aminay amin'ny resaka hoe fampitomboana ny fahaizanay aloha voalohany indrindra ary koa ahafahanay mampitombo ny mampiroborobo ny orinasanay io fiofanana maro samihafa izay mety zareo indrindra izay tena tombo anay andraharaha ny karaha dia afaka manampy anay amin'ny fitadiavana mpanjifa izay mifanimpady izay vokatra mifanaraka amin'ny vokatra